ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Dia faly miarabanareo avana tafahoana somatsara amin'ny alalan'ny fanarahana ny fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza eto amin'ny radio teny fiainana. Mirary indrindra ny fitahina avy amin'ny tompo homba antsika tsirairay avy. Andriamanitra no tompony ny fanjakana. Izany no zana-doa-hevitra izay fantohantsika vetivety amin'ity andro ity, zay mifandraiky amin'ny loa-hevin-dehibe zay mandravona ity herinandro manontolo ity, manao hoe ny fanjakana angasitrahan'Andriamanitra. Dia araky ny vavaka nampianaran'i Jesosy ny mpianany manao hoe fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Mateo 9:9 amin'ny nota 7. Ny vaky teny voalohany omenantsika dia amin'ny bokin'ny Daniela mpaminany 5 ka ny 9:20 ka hatramin'ny 120 zay teny fananarana any Nebokadnezara no ny firehareany ny amin'ny alehibiazany fanjakany. Ny vaky teny faharoa dia ny Mateo 4:9 ny 9:7 ka hatramin'ny 7:20 zay vavaka nampianaran'i Jesosy ny mpianany mampatsiahy ny amin'ny tokony hanajana, hanamasinana ny anaran'Andriamanitra zay tompo tokana, tompon'ny fanjakana, tompon'ny hery ary tompon'ny voninahitra mandrakizay. Andriamanitra no tompon'ny fanjakana. Ny antony resantsika ny amin'ny hoe Andriamanitra no tompon'ny fanjakana rehavana dia tsy hoe sanatria Andriamanitra tsy akory no ifanditra hiady fahefana hitondra fanjakana. Takany ataon'ny olona amin'ny andro ankehitriny lazaina hoe andron'ny fahalalana demokratika zay tena hitondrana ny firenena. Tsy hiditra amin'izany mihitsy izy satria efa tompony ny fahefana raha teo. Dia araka ny fomba fitenitsika manao hoe ny tompony tsy mba mangataka ny atiny, fa izy no nahary zao rehetra izao tamin'ny teniny ary azy izao rehetra izao. Ka ao anatin'izany ny fahefana sy ny fanjakana izay misy amin'ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao. Mazava araka izany ny fanambaran'ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, zao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Salamo 4:20 ny 1:2. Koa dia izy zay nahary sy namorona no tompony, zay nohareny sy ny foroniny. Ary izy no mpamorona izay tsy adikevitra ary tsy azo valosana ny amin'izany, raha zay tsika hoe droit d'auteur inaliénable amin'ny teny vahiny. Ary raha ny fanambaran'ny teny mpanao salamo manao hoe fa izy no nanorona azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy, dia teny manambara fahefana tena ambony zay tsy misy mahatratra amin'ny zavatra zay noharian'Andriamanitra na inona ary na iza. Koa ny fikendren'Andriamanitra dia ny hahafantarantsika sy ny anakentsika fa Andriamanitra tokoa no tompony ny fanjakana. Izy no nahary azy eo ampelantanany no hitoerany ary hafarany koa. Mba azotsika toky sy antoka fa tsy misy tonga ho azy zao rehetra zao, na koa azo anaovana araka izay itiavana azy, satria
mbola mpahamohan'andriamanitra ny amin'ny fomba nitondrana ny fanjakana ny olona zay nandalo to am'izany toeram-pitondrana ny fanjakana izany. Ataon'ny tompo tokoa izany satria izy no tompony ary tompony tokana. Fa izany no hevitra ambarany hoe Andriamanitra no tompo, midika hoe tsy misy hafa na faharoa. Dia araka ny efa nambarany tamintsika teto amin'ity fandarany ity manao hoe amin'ny anaran'ny tompo izaho no Jehova hoy izy, fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho. Isaia 7:7. Ary dia noho izany no ny atsapazan'izaky mpanjaka fezay raha tonga ny Asiriana hanafika azy nivavaka tamin'Andriamanitra manao hoe ry Jehova tompony maro, Andriamanitra ny Israely zay mipetraka amin'ny kerobima, ianao dia ianao hiandry no Andriamanitra ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Isaia 7:7. Koa raha alalintsika izany FDB mahatompo tokana sy tompony fanjakana an'Andriamanitra izany, dia midika hoe tsy misy hahitan'ny olombelona na ny firenena fahasambarana afa-tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra irery ihany, satria ny fahamarinana no iorenany, ny fitiavana no ivelomany, ary ny fiadanana no manapaka azy. Raha lazaina amin'ny fomba mivantana izany, ny mahasambatra ny tany sy ny firenena dia Andriamanitra no ekeny ho tompony fanjakana na ho mpitondra ny fanjakana sy mpiahy ny firenena. Koa dia ny lalàny no arahiny ary ny fitsipiny no angatoaviny. Ary dia mafisy ny ten'Andriamanitra izany lafy ny mahatonga fahasambarana amin'ny alalan'ny fanarahana ny lalàna sy ny fitsipiny soratra masina izany, raha hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra zay andidiko anao anio, dia asandratra Jehovahandriamanitra ho ambony ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehovahandriamanitra ianao. Deuteronome 7:2. Nahoana ro isika no lazaina eto hoe Andriamanitra no tompony ny fanjakana? Andriamanitra no tompony fanjakana? Tsotra ny miaro ny toerany ihany va izy amin'izany? Ahoana no amalina izany? Tsy diso tsy akory ny fiheverana toy izany, satria misy manao azy ho tompony kanefa tsy izy akory. Zany hoe misy loko toerana dia tsy inona ary tsy izy zany fa ny devoly. Ary dia noho izany no mampiteny ny tompo manao hoe izaho no Jehova hoy izy, izany no hanarako ka ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Isaia 2:7. Fa firimoriavana no efa voafitaky ny teny tsara lahatra sy sodokan'ny mpamina ny sandoka zay mametoky ireo olona tonga manatona azy, fa hoe izy no voafidin'Andriamanitra hitondra ny tany sy ny fanjakana, hanapaka ny firenena kanefa tsy voantso na voatendro amin'izany akory. Dia misy tokoa ny ohatra voalaza amin'ny Baiboly ny amin'ny ty hoe fisandohan'ny devoly ny fahefan'Andriamanitra ka hisehoany ho tompon'ny tany sy ny fanapahana azy. Ary dia tsaroantsika fa na Jesosy Kristy tompo, zanak'Andriamanitra azy, dia sainy nambakaina sy nalaina fanahy araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo, ary ny devoly nitondran'i Jesosy indray nakany tendrombohitra avo dia avo, ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao ny tontolo izao mba amin'ny voninahiny, dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia homeko anao raha hiankohaka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ry Satana, fa voasoratra hoe Jehovahandriamanitrao no iankofanao ary izy rery ihany no hontompoinao. Deuteronome 4:7. Dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Mateo 4:4 ka hatramin'ny 1:1.
Andriamanitra no tompony fahefana. Arak'izany tsy zakany ny frera ihany mpitondra izay matoko tena sy manao azy ho zavatra sanatria toy ny Andriamanitra, ary indrindra manosiosy ny fahamarinana sy ny rariny fa hoy ny tompo: tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako, dia ny hamahany famatoran'ny faharatsiana sy anaboraka ny fen'ny zigoa sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zigoa rehetra. Isaia 7:21. Fa raha ny fahalalana mampieboebo araka ny tenin'ny Paoly, ny fahefana kosa raha tsy mitandrina dia mampiavonavina. Kanefa Andriamanitra manohitra mpiavonavina fa mame fahasoavana ho an'ny manehitry tena, amin'ny obolona 7:7 zany. Ary dia hoy Daniela mpaminany tamin'ny Belsazara zanaky Nebokadnezara io, raha nampatsiahy ny fananaran'ny tompo any Nebokadnezara rainy izy, manao hoe: fa noho ny avonavina kosa ny fondy ary nikikitra tamin'ny frera ihany ny fanahiny, dia nahetry niala tamin'ny seza fiandrianany fanjakany izy ary ny voninahiny nesorona taminy, dia nyroahina niala tamin'ny zanak'olombelona izy, ary ny fondy nataony tahaka ny an'ny biby, ary ny fonenany tany borikidy, dia nampihinanana ahitra tony ny omby izy, ary kotsa ny andony lanitra ny tenany, mba haram-pahafatany fa Andriamanitra avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona, ary izay tiany no tendreny ho mpanjakany. Daniela 5:20 sy 2:20. Naraka izany, Andriamanitra no tompon'ny fahefana, ka manendry ny olona ho amin'ny fitondrana saingy manatsafidy ny olona na amin'izay anaovan'ny fahefana izay nomena azy, na izy isafidy hanompo an'Andriamanitra to an'i Josa izay niteny fehizay hoe: zasy ny ankonako dia hanompo an' Jehovah izahay, na koa ny isafidy ny andeha araka ny sitrapony sy ny herin'ny tenany ka ratsy no fiafarany, dia toy ny nananaran'ny tompo sy naniliany any Saoly mpanjaka fehizay. Andeo fehizitsika ity dinika fampiorenana ary fampieritrretana indrindra koa ny amin'ny fitondrana ny fanjakana. Andriamanitra no manindry ho amin'ny fitondrana satria tompo izy ary tompony izy. Ny afatry ny tenin'Andriamanitra riavana ho an'izay rehetra mety manana andraikitra ara-pitondrana ny fanjakana. Voalohany, mianara ny tahotra n'Andriamanitra hampahendry. Eny hoy ny soratra masina: miasa amin'ny tahotra sy ny ofitra hahatanteraka ny famonjena anareo, fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Filipiana 2:12 sy 3:20. Faharoa, miraisa antoka amin'Andriamanitra izay tompony fahefana sy ny fanjakana mba hanambinany sy hampaharetany ny fanapahana izay nomeny. Tahaka ny Solomona izay voalaza fa nipetraka tamin'ny sedra fiandrianan'i Jehova ho mpanjaka andimby an'i Davida rainy, sady nambinina izy ka nanaiky azy ny Israely rehetra. Tantara voalohany 7:20. Ny fahatelo, matokia ny tompo. Hoy ny soratra masina: fa izay miandry an' Jehova dia mandroso hery kosa, elatra no iakarany tahaka ny voro mahery, iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Isaia 4:1-3. Eny, ome voninahitra ny tompo dia hanandratra anao izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lay tompony fahefana rehetra sy ny fanjakana rehetra, hatrizay hatrizay ary ho mandrakizay. Amen.
ny tenin'andriamanitra solika vitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika vitaiza.